Oh, si, merde. Andriandry kely sika. Bonsoir daholo nareo. Bonsoir Elodie. Sao aloha tsika fenifeny kely dia bonsoir Gina. Sao aloha tsika fenifeny kely dia atomboka fa tsy hoe dia fenifeny kely fa za koa izany tsy dia ela be eto fa mbola miasa maraina be. Fa asisika fampitsahivana kely foana mikasika ilay resaka ambony malaza ity izany. Araka ny fangatahan'ny zareo ny sasany amin'izareo tompo-mandroa izany dia alefako foana ilay izy alona. Merci Miora. Bonsoir Iony. Bonsoir Sylvie. Pardon. Bonsoir Angelo. Tsy hanao zavatra ela be tsika fa arivo ohatrao vao afaka mba manam-potoana manao live satria be asa aman'andraikitra be, miasa maraina be foana. Dia bonne nuit. Miasa maraina be foana dia izao vao mba afaka mananona. Bonsoir akory Firingakoto. Dia ndasindroy kely tsika. Za fantatrareo tsara. Za mbola tsy nivadika taminareo amin'ny resaka zavatra nisy any Madagasikara. Zavatra vécuriko taty momba ny tolona hatramin'izay 2022 ka hatramin'izao faly miarabantsika rehetra aloha arany 570 mars nareo déjà quelque chose déjà olona izany azafady fa tsy quelque chose. Bonsoir fidrasana fidera. Coucou Neve. Tsy hoe fatina alika na fatina koa na tsy haiko fatin-dalitra ny zanak'olona dia noho ny fitiavana pouvoir azo andeha angalarana sy angalarana ohatran'izao eo anaovana abus de pouvoir sy anaovana abus de fonction sy tout ce que vous voulez. Tsy haiko inona koa, anaovana perquisition illégale à chaque fois dia ary amin'ny pagin'ny ministère de la justice ary mody manatsaratsara sy mody miala zikina hoe tsy afa-ty aminay ireny mbola nanao andreny communication ireny tamin'ireny efa nanomboka tena dora nanao perquisition illégale fa mody manao ampanaovana taratasy ireo alika kely sy andevy kely tenareo manatsaratsara hoe tsy afa-ty aminay ilay izy fa ilay mainty iny, ilay bandy iny, ilay sipatena vadin'olona avy iny na faratena any ireny efa miomana tena isany miomana fotsiny izay fotsiny. Coucou Delphin. Coucou Nenmine. Coucou Laetitia Crémila. Salut Zoubas. Bonsoir Morondava Tsiala. Bonsoir Iantra. Tsy possible izany tsika hoe taranakitsika gasy mitovy antsika ho vonovonoina atao ohatry ny vono-moka fotsiny. Ny zavatra tena nampalahelo anahy dia izao. Izao ny vavatena taty ry botulisme de guerre. Izao ny vavatena taty. Sasa aloha. Tena voaposina. Partagez au max ahafantaran'izao tontolo izao hoe inona no io botulisme io kala botulisme de guerre io. Ahoana ny fomba ny empoisonner zareo anazy satria dia nivoaka tany daholo ny secret ny empoisonnement tany Ambohimalaza rehetra. Hitanareo izay voaka daholo izy ny secret any Ambohimalaza rehetra tany empoisonnement. Rehefa anatona ny tompo-manjo ao anaty biraony ao tena dia ozy izy tena hoe Rajoelina namono ny zanakareo. Nareo tokony angavy anahy fa nareo tsy tokony forcer anahy na mendrasa fitsarana na 10 taona ary.
za tsy reraka amin'ny tenen'ity azo tena satria marary koa ny haiko natao tena mpiasa taty sy nampanaovy tena nireny kainoty reny. Hita tena tsara ny fahavoazako amin'ireny, reraka any amin'ny hôpitaly eo amin'ny lian'ny hôpitaly mbola tsy ho tena mikam. Reraka ho azy za mentsona azy fa aloha za hitsabo tena. Bon rétablissement zay. Après an'iny tsisy na de hoe nanao ndry zay zao fa mbola alefa indray ny rythme andana ataovy ihany, andana ataovy zao. Oui. Matotongo izay zavatra zay mba hatongavako an'izao zavatra zao koa. Ok? Mazava? Pozitiveko ilay izy. Matony isy rehefa apprécier ireny mba hatongavako eto amin'ity place ity koa. Mazava? Pozitivena ohatran'izay ilay izy. Fa za tsy miteny ianao manaiky apprécier. Non. C'est déjà fini. Fini ça. Tsy resaka fampirisiana fa matony isy fampirisiana mba hatongavako eto amin'ity toerana ity satria fantatr'Andriamanitra ny zavatra ao anaty lohany tsirairay. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Si possible izany hoe tsisy Andriamanitra izany, misy io Andriamanitra io ry botulisme de cœur. Planifier zavatra rehetrarehetra. Milliardaire tena androany. Ho lany ireny volo ireny. Misy fahalaniny ireny. Ary aza amenareo, nareo izay hitondra eo manaraka aza omenareo izany plasy izany tsony io ramatoa io. Ninona ka ao amin'io firenentsika io. Fa raha omenareo plasy io dia ho hitanareo fingafinga nataony io isan'andro ohatran'izao ataony io amin'ny Mikael zao. Za tsy miaro amin'ny Mikael, za tsy miaro amin'ny Rajoel. La vérité ny anahy no teneniko, mahitsy Fa trop loatra nataon'ity ramatoa ity. Trop. Ahoana moa izy mahafantatra ny zavatra rehetra secret rehetrarehetra dia avy eo indray izy miala pa. Dia izy izany andeha hanenjika anahy hoe zahako avy eo lazaina fa hoe manao affirmation gratuit. Ny vava amin'ny Facebook rehetrarehetra afaka imprimeko daholo, afaka angalako témoignage na eno ny zavatra natao tena rehetrarehetra teto depuis taty à France. Hatramin'ireo victime ireo nangalana singam-bolo patati patata. Henoko daholo izany azy zareo victime mihitsy en direct tamiko. Attention eto sisa resaka mifanambanimbany samy manana ny lohany, samy manana ny fahaizana, samy manana ny intelligence. Attention. Za tsy adalainareo za en personne tsy adalainareo ako. Surtout tena le botulisme de cœur ty. Botulisme de cœur nataoko anaran'ny faniriko Supernef ministre de la justice corrompu manomboka androany. So very tena fandovana io tena andana miaraka amin'ny miliara mitsoaka. Dia zao. Fa la roue tourne. Zao nioditra akondro ohatr'izao foana ry vahoaka malagasy. Irariko nareo tsy hametsy ny mpitondra izany intsony na iza satria nahoana. Iza zao nitsangana na communication zay. Communication positive ho an'ny vahoaka fa tsy ho an'ny mpitondra na ho an'ny fisolelafana. Non, tsy izay intsony. Communication ho an'ny olona manao bêtise ao anaty gouvernement ataoko tonga any amin'ilay mpitondra hoe zao indray io communication comme ça. Amin'izay le mpitondra mba maheno fa le mpitondra foana ny fesina ato anatin'ity Facebook ity. Le mpitondra foana zao fitondrandray ihany tsy azonareo an-tsaina ve izany communication anareo izany. Au contraire ange izany ataonareo izany. Dia maniry le mpitondra. Avy eo tohizako ity vidéo teny ity ry botulisme de cœur. Maniry an'ilay mpitondra mba hieno. Mieno. Maniry an'ilay mpitondra mba tsisy tsanana hena maso. Na doctorat izy, na ingénieur izy, na inona, na peu importe ny diplômany. Ka hoe namena andraikitra hanompo firenena. Kanefa tsy nanao an'izany zavatra izany. Manomboka any amin'ny bureau ny fokontany, régional, département, province. Manomboka hatrany amin'ny secrétaire ka hatrany amin'ny directeur isan-kambaratongany. Vao maheno feo fotsiny ohatra hoe any n'inona ity izy ohatra ataontsika any Antsoromandidy misy ohatran'izao madame Tahina dia efa avoakako ato. Dia efa malaky nareo any ambadika any misurveille an'izay zavatra izay. Tonga dia tsy affecté intsony fa tonga dia roana vao manao zavatra hafa. Mila dictature
ferma ohatran'izay rehefa mitondra fanjakana mba hisiny ty filaminana ty amizay fa leo anareo manao skandaly politika à chaque fois ny vahoaka malagasy. Leo anareo misekoe à chaque fois ny vahoaka malagasy. Leo fanongana fanjakana ny vahoaka malagasy. Ataovy mibizina anareo au mieux 50% ny vahoaka malagasy. Zay ny zavatra efa teneniko anareo teto. Fa tsy isaky ny mihetsika ny anankiray dia hoe io ny fitondrana ihany, io ny fitondrana ihany. Efa lazaiko anareo fa tsy président anankiray mamotika firenena. Reo gouvernement reo mamotika firenena. Mba jereo anie le gouvernement teo aloha hoe nitsoaka daholo izy menakavy. Manino Rajoelina rery ny teneninareo? Io koa fa mandimby mika. Maninona izy lazainareo fa namona ny resaka Ambomalaza. Lazaiko anareo tena marina eto momba an'io. Tsisy idiran'ny mika io na ray arany. Au dernier moment nge mika vao tonga teo reo olona. Fa le rangahy iny nge tokony tonga teo tsy haiko ny anaran'iny rangahy iny Nisy rangahy tany. Iza ny anaran'izy iny teo dia nisy problème izy. Ohatrany hoe maty ny niavany sa izy narary tsy tadidiko. Zay le izy. Dia ozy izy kala botulisme de guerre ty tamina. Mikael ny antsika ozy izy fa nasolo anazy ozy izy. Au dernier moment Mikael vao teo. Ahoana moa ny tenenanareo fa izy ny tompona andraikitra tamin'ny fanampozinana tao Ambomalaza. Zany kosa tsy akeko e. Misy mitenareo, misy ny tsy fakalanao any Fanirikisoa fa non, iny ny tena fosotra iny vehivavy iny, tovy anatin'ny sainareo zany tsy mila mena pouvoir eo iny. Raha vao miala, une fois iny miala eo, dia manaova velomy tena amin'io pouvoir io. Za tsy mamaly commentaire aloha eto. Za 15 minutes à 20 minutes farafahelany eto. Zavatra tiako tenenina dia anankitelo. Resaka Ambomalaza iny efa natomiko faharoa manarakaraka an'izay ndrasa aloha averintsika le izy teo. Tsy adaladalaina olona mako viso ohatr'ireny manomboka izao tsisy kitrano an-trano intsony CV sur CV, entretien sur entretien miditra anatina gouvernement anaty fonction publique anankiray fa tsy ohatrany tonitsikala kokoa le loloha tony atakalo vody. Non, c'est fini. Leo ny vahoaka malagasy, leo fitapitaka anareo. Resaka radio Saint-Antoine, c'est fini ny fanaovana tohatra fiakarana ny tantsaha. C'est fini. Manomboka eto aza mifanendrikendrika. Raisiny andraikitra anao ry PRRM, raisiny andraikitra anao ry Mikael. Rehefa tsy mety aminao tonga dia esory fa mamingana. Ohatran'izao fandeha le politika. Miditra ary Fanirikisoa dia be felonana fa sao dia ho lasa loha ny olona eo amboniny. Dia finganina amin'ny resaka kisambosambotra sy fanaganagadrana sy sabotage isaky ny mihetsika sady mba angalana le folo le fedeo vendrana tsy matakadavitra fa le falifaly mandromy fotsiny hoe mety zany madame le ministra zao zany e. Tsy takatrareo le izy fa misy mauvaise foi be ao anatin'io vehivavy io. Tsy takatrareo zany. Ny ompaopa nomenareo anahy. Tsy takatranareo natao hoe mauvaise foi ary iaina anatin'izany foana ve nareo amin'ny resaka politika ao Madagasikara. Valio za. Zavatra tsy hidiran'ny Rajoelina na kely ary ny zavatra ataonareo. Lasinareo mipendipentina mandeha miakuze an'ilay olona. Olona efa ty alavitra ty, mbola akuzenareo foana. Teneninareo foana. Non, tsy izany. Zay, c'est fini. Miassume teny io ry Fanirikisoa, miassume ny zavatra rehetrarehetra tenenitena tato tena. Ok. Draso fa tohizantsika le vidéo teo Vidéo ny archive ne misy e. Mieritreritra manko hoe za zao eto. Misy manao archive daholo ireo vidéo-ako rehetr'ireo. Za tsy mitovy caractère de merde anareo menakavy. Tovy anatin'ny sainareo izay. Za décotéhan'ny publika foana, décotéhan'ny vahoaka foana aho. Ino ty? Sonnette d'alarme. Zay fotsiny. Faniriko hiaraka hiasa amin'ireo mpitondra hoe ohatran'izao le izy na tsy karamainareo ary tsy maninona. Fa zaranareo fotsiny hoe ohatr'izao taraina ny olona ato ka mila jerenareo izao zavatra izao. Atao au contraire amin'izay le izy fa tsy mi-influencer na mandokandokana na manao maka 19 aminareo mpitondra fotsiny na misolsolelaka anareo fotsiny. Non, c'est fini misolelaka. C'est fini.
PRRM misy na tianao koa na tsy tianao arany. Efa zavatra hafa misy no teneniko eto zao. Tsy manompa an'izaniza tsony afa-tsy be afa-tsy botulisme de guerre Dora. Mazava aminao. Rehefa tsy faly ianao andala matory. Lasa matory fandriana sina olona. Atao aminay mbola mazava be 10 heures. 21h30 mbola misy masoandro. Oh là là, hein? Le gasy fa tena sarotra tory nareo. Oui, bien sûr, je suis malgache. Mais nareo vendrana sarotra tory. Zavatra tsisy dikany andeha ataonareo commentaire ato lasa fandrinanareo sina olona. Toromaso zany important. Efa sady mahantra velona tsaina ny sakafo tsara androany hariva na ahoana. Mena taim-bava ohatr'izany nareo vao faly. Raha tianareo fantatra, mbola misy ambiny mélange. Mova ianareo mihinana ohatrana taim-bava ohatran'izao ataonareo ato nefa za mba mahavita ny zavatra tokony visavisainareo tianareo tenenina mba ataoko. Amin'ny zavatra ataony io mpilalao hain'olona io. Ho tazomina amin'ny teniny manko izy io. Veriny fa misy dondrona eto. Lasa aloha averiko tsara ty. Secret voan'ny empoisonnement tany Ambohimalaza rehetra. Alefaso en partage maximum. Mbola andevozony koa nareo partageo ozy izy. Zay, hitanareo izy miteny fozafoza olona zany. Dia voakandroany ny secret an'iny Ambohimalaza iny. Voakandroany secret an'iny efa tsy nataony hatramin'izao. Zay no nahatonga an zareo matahotra mafy. Natahotra mafy zareo hoe lasa tany Maurice ireo ankizy ireo. Natahotra mafy zareo hoe tsy tao amin'ny sekera ny idiran'ireo ankizy ireo tsapi-tena. Satria vatany vao fantany hoe sekera no hôpitaly idirana dia efa nisy nikimaky nataony tany mba tsy azahoanay ny valin'ny analizy. Rehefa avy eo, nafindranay hôpitaly, nafindra trano, ny trano izay nienregistrena an'ireo ankizy. En'le miteny daholo, en'le gasy dondrina miteny zany hoe izy mbola taty andafiko ahoana nanaovana an'izany. Nay ozy izy. Nay ozy izy. Fa izy tsy miteny hoe zareo. Nay ozy izy. Donc ao anatiny izy. Mazava? Rehefa avy eo, nafindranay hôpitaly, nafindra trano, ny trano izay nienregistrena an'ireo ankizy ireo dia voalohany fotsiny izy nipetraka tao dia avy eo ireo nafindranay trano pour leur sécurité. Mba tsy ho sanatrian'izany isianao sarika mpandrinana latsakanina sahala amin'ny fanaovan'ny zareo anazy any amin'ny toerana any Maurice any. Dia inona ny zavatra mitranga? Ny pompopo zareo mitady eraky Maurice hoe aiza ilay ankizy. Ny pompopo zareo nandefa olona niantso anay, niantso anay. Fa aiza ilay ankizy, fa aiza ilay ankizy, fa aiza ilay ankizy. Ataonao inona? Olona marary hoe hitsabo-tena. Marina fa hoe mbola afaka mandeha mitsangana zao. Marina fa hoe mbola afaka manina moa ty mbola afaka miasa raha ny sasany amin'ireo. Fa olona misy sekela ireo sasany toratorana fotsiny eny an-dalana eny. Ny sasany mandeha raha ny olona tsy fantatra hoe ahoana. Ny sasany sepotra fahatany tsy fantatra hoe ahoana. Ny sasany mbola misy sekela any amin'ny tova any anatin'ny vatany any. Inona no nahatonga an'izany hoy nareo? Inona no nahatonga an'izany? Ho lazaiko hoe inona no nahabozinana an'ireo ankizy ireo voalohany indrindra dia botulisme ilay izy fa tsy botulisme alimentaire fa botulisme de guerre. Ça suffit. Botulisme ilay izy fa tsy botulisme alimentaire fa botulisme de guerre. Ahoana moa ny anaran-tena manomboka andrano tsy ataoko hoe botulisme de guerre? Satria lasa nandeha mipopopo tany Rosianina tany hoe ampio zahay hanao an'ity dia lazaina indray ilay valina izy tantarain'ilay amin'ilay tompo manjoto aty aminao hono teneniny hono hoe nangataka fanampiana tany amin'ny Rosianina tsika fa botulisme alimentaire ilay izy botulisme simple. Nefa izy manitsikitsika fa botulisme tsy botulisme alimentaire fa botulisme de guerre.
misy tirika la faniry kisoa, misy vidéo ty. Bon, faharoa. Nompozinina tamin'ny botulisme de guerre ireo ankizy tany Ambohimalaza. Aok'izay ho fantatry izao tontolo izao. Ok. Fantatra anay kia. Fantatra anay efatry ny ela. Le 4 octobre, teo amin'ny République, teto à Paris, mbola naveriny tsara izy ity satria efa hoany à Maurice izy après an'io le lendemain an'io lendemain angambany izay na ny talatan'io 4 octobre io raha azo jerentsika. Tia ny vavany tamin'izay. Ka asakasakinareo ambony ao raha mbola hitazona olona mpamosavy sady mpamingana anareo ohatran'io anao izay tsy itiavan'ny vahoaka anareo. Zay foana le izy tsinona. Zay foana ane, zay foana. Nareo gouvernement nareo mifamingapinganao mamingana anareo satria ohatry ny hoe mba te handeha lavitra nareo, manana ambition nareo dia finganina. Mody hoe miasa izy fa tsy miasa izy, semblant daholo ireny ataon'ireny. Fangaste deux manaiky adalainy. Fa tsy miasa izy tompoko. Fa nareo fingafinganiny amin'ireny. Manana compte fait 10 000 personnes izy mandrombo anazy hoe lefa madame ministre nananinana anazy satria efa voakaramaina mba ho hanana popularité, hanana visibilité. Fa tsy miasa izy. Zahay mahafantatra an'izany, za sy ny mpanaraka anaty mahafantatra an'izany. Tsy miasa dora. Fa manao hoditra akondro apa hidestabilisena ny fitondranao ry PRRM mba tsy handehananao lavitra. Zavatra teneniko izay zavatra izay. Izany efa niteny tamin'ny voalohany hoe sory teo io e. Anareo tsy niaina. Sao ilay izy lasa lavitra be. Hivavaka andohaly karapitso, hivavaka andohaly karapitso. Jesosy eo. Esory io vehivavy loza be io. Io vehivavy loza be amin'ny firenena io. Amotiko io. Io tsy voalavo sy totozy fotsiny sisa ho voalavo sy totozy izany mbola andairana tota. Fa io mute. Tanareo mute. Io tsy tanareo izany fa efa potipotika sorotika ny akanjonareo le tsara be le lafo vidy be reny vao handeha mariage nareo vao mamoaka an'ilay akanjo vao mitomany hoe wow potika ny akanjoko. A Madagasikara saika na misy mute na tsisy fa aty France feno mute. Fanentry be ny firenena io faniry Sohernay ministre de la justice io ambarako anareo izany. Izany resaka tamin'io, izany teo akaikiny io. Teny izay averiko indray. Tsisy idiran'ny Mikaela Ambohimalaza na kely ara. Fa ambadiky ny Ambohimalaza sy teny Dayakofaly faniry kisoa tovy anatin'ny sainareo izay. Ahoana moa nanendrikendrihanareo amin'ny Mikaela nefa Mikaela sambosamborina satria tsy teo ilay maramsy anankiray saika atao leader teo. Ahoana nanendrikendrihanareo any Rajoelina. Nefa procureur Narindra tsy cible anareo mihitsy hoe procureur Narindra miaro amin'ny fenitay jusqu'à hoe marary fenitay nefa fenitay milalao telefona ohatran'izao. Manafina fenitay. Tsy dinihanareo ankehitriny fa hoe izy nanaratsy an'io procureur Narindra io taty dia izao izy lasa miara-miasa an'ilay procureur Narindra. Teneniko izy ny Landry miasa amin'io nefa za ary apprécie Ndry manao an'io. Mbola ilaintsika io izy. Ilaina andeha hanao perquisition, miaraka andridiana maholy, miaraka amin'iza amin'izy. Iza nanaovanareo cinéma amin'ny HCC. Tsy izany nanaovanareo cinéma amin'ny HCC Mialeo daholo koa ireo HCC ireo. Osta. Osta. Cousine Ndry. Avy amin'ny Fianarantsoa nanao veloma tamin'ny Fakomaly. Napetraky Ndry procureur ao amin'ny anticorruption pôle. Atao inona? Izany izy daholo Izay tompon'andraikitra an'izay aoka hanatsofina. Aoka handre. Faharoa. Inona no tsy hanaovandry enquête amin'ny fenitay mitsaradry amin'ny fenitay sy ny mamany Clarisse. Clarisse nanao aveu ny teny fa hoe tsy napoizika fatin'ny zanakareo ilay zavatra. Clarisse probablement voakarama. Voakarama ny fenitay sy ny mamany. Fenitay miresaka amin'ny olona ao anaty fitsarana ao anaty fonja ao. Tenenin'ny olona samy vehivavy eo hoe maninona kira tsorina marina
fa ndrijaly fotsiny ato ohatran'izao idy ato. Milanjalanja loha ny kala makorela vavy iny. Tsy niarahana iny manko na gendarme na inona. Milanjalanja loha zay. Za indray na ho vonoina ho faty raha tsy teny marina zany ary tsy tenin'ny olona tsy tenin'ny olona fantatro nanao an'izany. Iny dia andangaina ve ireo tompo-manjo ireo fa hoe papa saosy ary tsy hita. Nefa dia avy eo dia hoe tianareo izany ho vonoiny fa feno masina vonoim-pory ihany raha izay mahafalifaly sy mampetipety ny olona very zanaka enimpolo ny ramatoa botulisme de guerre ty ny olona enimpolo ary foiko izay olona anankiray mamotika. Nga tsy tena moa ilay niteny hoe peine de mort iny. Tena ange no tena ny peine de mort iny taty an-dafy e. Mieritreritra masy tena fa niaraka tamin'ny tena dia hodoto faisany dia hipetraka fotsiny amin'izao. Efa tsinjoko ny zavatra ho atao tena fa izany hoe izaho mbola tsy te hikorapaka. Mandeha petit à petit fiainana. Mandeha par étape. Dia izao aho tonga amin'ilay plasy. Mazava. Ndrafitra aloha aza mialina fa hijery vidéo tamin'ny 4 octobre indray tsika mbola nanamafisany an'ilay hoe botulisme de guerre anazy io. Sady amin'io izy tena naka an'ilay Ambomalaza. Qu'est-ce qui s'est passé à Ambomalaza? C'était un attentat perpétré par le gouvernement sur des jeunes. C'était un génocide, pas un génocide, un jeune aussi. Izao kosa ve ny ahiana ozy izy nareo taty? Ny ahiana ohatran'iny taty. Izao izy ohatran'izao kosa mafy ange nahazo an'iny taty e. Dia inona no teneniny teo? Gouvernement indray no teneniny teo hoe nanao an'ilay izy. Marina tsy mba maty akia. Marina tsy mba maty izany. Ary io hain'olona latsaka tany na latsaka tany. Tsy fanan'iny ireny ankizy ireny, ireny olombelona ireny no faty comme fotsiny de jour lendemain hoe ray aman-dreny mbola maheno anazy miriaria eo. Ankizy tena hoe manana no aviny. Mieritreritra foana hoe sao dia sanatria ohatran'ny zanako ilay izy sanatria ny vavy. Manana no aviny en pleine vie. Tena hoe ankizy tanora. Andeha atao sorona. Dia izao natao ilay maman'ilay ankizy maman'ilay victime anankiray ilay maty. Mbola tsy maty ozy izy ny sasany dia izao ozy izy nataon'ny zareo mitantara hoe rehefa tonga ny invité izany dia ilay feno tay ilay feno asina izany ilay feno tay io miantso olona dia manao kama ohatr'izao. Isaka misy invité tonga izany dia miantso olona dia manao kama ohatran'izao. Ohatran'ny hoe miteny izany hoe hianona indray iny tonga iny. Mahagaga dia izao maninona fenao tamora ilay olona fa tsy avoaka dia forcena hiteny marina fa izay ny vavany tamin'ny olona tao amin'ny tamora tao hoe izany indray dia tsy hiteny marina izany. Afaka atao témoignage koa ilay olona ao amin'ny tamora nitenenana izany. Hifeno asina izao tsika miteny izao hifeno tay anaty chambre mahandro mitokana matory mitokana amin'ny lamba be hofaina 10 millions FMG. Dia 10 millions FMG tsy fantatrina hoe mandrapahavita ny sazony ao ny d'un coup na hoe 10 millions FMG par mois na 10 millions isaky un an tsy haiko. Fa izay fotsiny pena 10 millions. Misy ilay pénitentiaire. Clarisse, tsy hita ilay pénitentiaire ao ilay Clarisse. Ilay Clarisse nefa nanao aveu. Ahoana no ampidirinareo amin'ny Mikael ilay izy nefa tsy Mikael akory ny tamin'ny 4 io. Io 4 io mbola tsy existe Mikael Zafady Tsisy idiran'ny Rajoelina izany io fa eo tsika efa manomboka mahita amin'ny marina. Satria io ilay hoe qui s'excuse s'accuse. Io olona io ozy izy nareo, ozy izy raha Fleury Rakotomalala tamin'izay hoe io VSKV. Hitanareo fatorany vavany izy satria izy olona dondrona, tsy intelligente. Dia fatorany vavany izy. Fatorany ilay vavany. Ilay vavany no mitsotsona manao an'izao. Iny, fatorany iny.
tohizatsika le Ambomalaza. Qu'est-ce qui s'est passé à Ambomalaza? C'était un attentat perpétré par le gouvernement sur les jeunes. C'était un jeune aussi, pas un génocide, un jeune aussi. Nous voulons la taolia, il va jeune, il y a pionnier, nana jama, salut, on utilise pas de guerre. Na jama, l'idée, on se donne à un adopter les petites. Enta olha, On se donne à enta olha, hitanareo enta olha. Izany natao hoe lehilahy mamy raha tsy hainareo. Izany natao hoe fitiavana te-haka seza raha tsy hainareo. Tsy tao anatin'ny sainay mihitsy io contradictoire nataon'ny fanirikisoa io. Contradictoire A de Z depuis le début zavatra atao tena arikara fanirikisoa. Anjara izay tompona andraikitra eo raha mbola hitazona tena fa misy hatramin'ny 410 maso ny olona nijery anahy amin'izao ora izao. À 23 heures à Madagascar. Avoa feno tay ao am-ponja ao alefasony tribunal, alefasony enquête. Fa tsisy hoe papa sosy raha tsy hita tsony. Daya le papa sosy. Araka amin'ny vidéo andrafetsam-bavy ireny. Efa tamin'ny 23 avril iny resaka secret iny efa mipoitra. Sady raha vao mbola manao scandale na hoe manao scandale ny Ramiko eo tena Dora dia hita tena nanaovanay tena. Satria tsy atao scandale natao menace ohatran'izany ny firenenay fa rehefa tsy mety ny atao dia miala. Ale ost! Fa tsy atao an'izany ny firenenay. Tsy lovan'ny babanao io na volovan'ny mamanao. Mamanao izany dokotera tsy nety afaka dokotera mihitsy mandrapahafatina. Misy avanao anie mitantara fiainanao ato e. Fa tsy mpanan-karena izany ianao. Fantatray daholo ry tia momba ny fananantena rehetrarehetra ao Madagasikara. Na io renjanaka tena vady mariazy tena io hitsakitsahantena niterahantena tamin'ny tsaramonina io ary mbola ao anatiny koa io nome tena anjara. Fa mahaiza mitsoka ho ary efa mialo efa la roa torina. Zay fotsiny. Fantatray daholo na metraka tamin'izy. Io ravavy tena io tsy lava io any amin'io daholo. Ry miaro Ramarena reny mpanokatra kontra tena any Qatar. Rehefa tsy faly ho botsina mbola ampitovo ohatra izao io orina be io. Io vady tena io miaro Rama mbola ato amina ato miomany. Fa sao dia mieritreritra hoe aty andafy dia tsisy lalàna aty andafy aty. Miaro Rama anisany nanao ny divulguer momba na rehetrarehetra. Miomany. Mazaka matomanao. Za koa toraka izany. Mazaka matomanao. Nametraha tenisany ny fananantenisany rehetrarehetra au bout de 2 mois tenisany 3 mois dia efa nandray 1000 milliards. Fantatra anay hoe izy avy. Adiny ohatra eo Madagasikara ao rehefa vita io. Adiny ohatra eo ny ambition hoe te ho filoham-pirenena. Iza koa manaiky ho folo hitondra hoentin'olona misavombona sy mpangalatra sy mpanao corruption ohatra teny io. Koa raha tsinona nataoko hoe 0,5% ry azo. Manonofo eo. Sa me miliara be any HCC angambany dia hoe iety. Le likeko raha tsy teritra. Raha izay zavatra amin'izay dia eo amin'izay konkoa ny anaovana tonga dia tifirina maty any tenisany HCC raha izay mbola miseho eo koa.
C'est fini filalaovana vahoaka malagasy. Alefaso ny fifidianana ara-dalàna. Alefaso ny concertation, alefaso ny fitondrana tetezamity, ampidiry daholo ny raha vao io fitondrana tetezamity io mankony dia tafiditra daholo ny olona rehetrarehetra no antoko politika rehetrarehetra na mitondra teo aloha arany. Nareo fotsiny manaiky ampiasondrareo eo fa izay ny lalàna, izay ny zavatra misy, izay ny procédure tsy maintsy misy. Na tianareo gasy na tsy tianareo. Fa nareo manaiky lalaovin'olona. Surtout ity kisoanareo ity. Ity botulisme de guerre anareo milaza hoe botulisme de guerre ity. Nieritreritra manko izy io fa hoe angina amin'ny zavatra ataon'ny kalakisoa io. Tsy mangina. Contradictoire daholo natao tena rehetrarehetra. Trahison, haute trahison. Ny tolona natao hatramin'izay. Sanona bavy. C'est pas possible. Natao mail levé le karana, le IST, dia tsy navery ny kalakisoa rehefa tonga teo izy. Fa ny tohizany dia tsy navery intsony fa dia mail levé iny dia any annulé. C'est ça. Allo ny Emina ny amaly anazy eo. Merci ny Emina. Izay. Izay zavatra izay tiako tenenina. Izay tsy mila faniry kisoa. Faniry kisoa tsy vita mpiterateraka vadin'olona nefa mbola tsy divorcé. Faniry kisoa manao abus de pouvoir. Faniry kisoa manao corruption. Faniry kisoa mitraitra ny tolona anay taty andafy taty manao contradictoire. Faniry kisoa manome police civile manao tenue ana police mandeha manao perquisition illégale. Izay tsy mila ny procureur narindra mitondra esorina koa ny mampitsara ny procureur narindra. Ohatry ny natao an'io bulldozer io. Esorina fa prêtre kombakomba. Prêtre kombakomba amin'ny ratsy tsy mila mpitsara. Prêtre kombakomba amin'ny ratsy ohatr'izany. Mpitsara mitsara. Mitsara ra-drarina. Tsy andairana vola, tsy andairana corruption. Izay tsy mila. Midina ty e! Za tsy hidina. Eto dia vita ny anahy. Matoa mbola misy mpanaraka amin'izao 23 heures izao mety nataoko. Izay. Mazava tsara resaka Ambohimalaza. Courage nareo rehefa miha-Ambohimalaza fa marina tsy mba maty Iseho tsikelikely ny marina. Ny angatahantsika ho an'ny olona izay mahefa rehetrarehetra hakan'io fenta io ampigadrana ao ho atao enquête approfondie tsara mihitsy. Atao enquête tena hoe izy antaniko ilay pénitentiaire telo miteny anao hoe miatrikatrika be hoe za indray na vonoina ho faty ara tsy teny an'izany mihitsy. Antaniana ireny olona ireny. Allo izy vonoina ho faty izany rehefa izay. Vonoina ho faty. Vonoina ho faty izy izany rehefa izay. Dia sa vita. Vonoina ho faty koa ny reniny dia vonoina ho faty koa Clarisse. Maso olo maso, aina solo olon'aina. Izay izany. Rehefa tsisy fitsarana. Rehefa tsy tena ho avy izay zavatra izay dia asivo ny fitsarana. Izay hoe bonne nuit daholo nareo Rapitso raha malalaka dia manao live indray fa rapitso raha ohatra ka tsy malalaka samy idintsika manao live. Misy vaovao tantaraina foana isika isan'andro isan'andro raha mbola eo konkoa io, mbola eo tsy maintsy misy foana isan'andro isan'andro. Izay. Bonne nuit daholo dia misaotra ny ahatra ny hatramin'ny farany.